Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana Bavamalala no ionana amintsika amin'izao fotoana izao faly indray mahita anareo ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy dia fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetrarehetra. Alleloia. Dia tonga soa daholo indray isika tsirairay avy dia mahatoky sy mino fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra tonga eto nefa raha tsy salama ianao dia Andriamanitra anie hikasika anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hitondra fahasalamana ho anao ny tenin'Andriamanitra, hitondra fahasoavana ho anao ny tenin'Andriamanitra, hampahery anao, hampitraka anao ary koa hampiakatra ny finoanao. Ho balisama manasitrana ihany koa ny fo maratra raha fo maratra ianao amin'izao fotoana izao. Iny tompo daholo tsika rehetrarehetra raha androany vao tonga eto dia tetera aminao eto, tsy kisindrasindra tadiavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Koa dia mahereza maretatra amin'ny farany hiaraka eto tsika amin'ny adiny iray sasany eo hihaino hira tsika, hihaino vavaka tsika, hihaino toriteny, hihaino famelabelarana, hivavaka ihany koa ny toriteny dia manasa anao hoe maretatra amin'ny farany fa tsy haninenanao ny ray adiny iray sasany izay rahantsika eto ifampaherezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Dia mahereza androany moa no misy ny fandarana ny farany amin'ny herinandro ty dia amin'ny lahady indray tsika no mihaona satria rapitso tsy misy koa dia angalantsika tsirony mihitsy rehefa zoma ohatr' izao dia tahiny tompo ary isika rehetrarehetra. Misaotra anareo ihany koa izay efa eto foana dia faly foana mahita anareo androany anam-baviaina ny tapitra voalohany teto dia tahiny tompo manokana anam-baviaina fiadanà tompo aminao. Dia nanaraka azy ranavavy Razana Monika, Marie-Jo, Mamie, Rodine Marie, Marie Angeline, Berthe Sava, ao ihany koa ry Erika Araka, Marie-Jo, Andondry, dia ao ihany koa Rodine Marie, Erika Araka, Mamie, voategno teo daholo Emelo Avly, Soameva, Yama, Kambana Ranta Malala, Kadaka Malala, miaraka amin'ny anabavy Miray izay miaraka amin'ny ao efa tsy adintsika intsony izany anarana izany dia ao ihany koa Razana Monika, tahaky ny anaranareo ilay lasa tsy adino intsony dia efa ao am-bava. Lantony Irina, Felana Rakoto, Itody Rahonosoa, Zasika Patitsy, Henriette Rasoa, Côté Camaradin'i Jesosy, Henriette Rasoa izany koa efa atao am-bava izany. Rantany Irina Marie Charline moa dia efa eto an-trano izany. Alleloia. Tsiry Amboaramiel, Ia Jasika Patitsy, dia ao koa Koda Léonia, dia ao koa Fleur, Iaina, dia i Philippe Zokier, Ravelo Manatsoa, tahiny Jesosy ianao faly koa mahitanao. Fleur, tahiny tompontsika rehetrarehetra. Androany tsika dia ny ekipa iaraka amintsika eto dia ranabavintsika Rodine nivavaka ho an'ny fanombohana ary ranabavintsika Erika Araka nitondra ny tenin'Andriamanitra ary ranabavintsika Berthe no hivavaka ho an'ny firenena. Izay indrindra no zavatra tiako hatongavana hiverina amin'izay resaka izay tsika rehefa efa andolo isika mino any zavatra andolo ampirakitsika am-piretan'Andriamanitra izao fotoana izao dia avy eo tsika hampahery olona vetivety izay nitondram-pahoriana tamin'ity androany ity. Andolo ampandrosotsika nanabavintsika Rodine, izy no hivavaka fanombohana ampirakitsika am-piretan'Andriamanitra aloha izao fotoantsika izao. Tahiny tompo ary ranabavy Rodine, anao ny fitenenana ndao ary. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo koa tsika tsirairay avy izay mpanaraka tsy tapaka amin'izao vafoka fiambenana izao. Andeha asika ry Avamalala hanapetraka izao fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Mbola hiara hivafoka atsika. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitoa, rainay tokoa ianao avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mpamonjy anay. Tsy mitsahatra izahay manome fisaorana ho anao isan'andro isan'andro, na amin'ny ora na amin'ny fotoana, tsy misy lera Jesosy io izay tsy nomezanay fisaorana ho anao. Na amin'ny zavatra rehetra izay ataonay dia omenay fisaorana ianao ary apetraka eo aminay izany izay rehetra izay ataonay. Ankehitriny indray toy izahay Jesosy malala isaoranay anantantana sy niaro anay nandritra ny tontolo andro iny. Ary ankehitriny izahay izay rehetra izay tsy araka ny sitraponao nandritra n'izany tontolo andro izany nataonay, na ny tenen'ny vavanay, na ny jeren'ny masonay, na ny sambony tananay, na nalehan'ny tongotray, indrindra vao amin'ny fonay, ifonanay izany tompo avelany koa tsirairay avy mamindrafo aminay tokoa ianao. Ary amin'izao izahay tompo
Marina manay izay manana hetaheta handeha anaraka izao fandaharana iaininy hafatrao. Aoka ianao Andriamanitra hagnafaingany diany ka tonga soamantsara eto amin'ity toerana ity. Iainy zany hafatra azy zany. Mitoera mitokantrano nisany tsirairay avy. Ary angatahaka aminay ireto mpanomponazy izay tonga zany hafatra izany. Kasihiny fony mpanahin'izy ireo rakofa mifanana masina, tendreny lela ny mpanomponazy izay tonga zany hamaky izany teny zany. Ary sokafiny masiny. Jesosy malala ho engane zay teny hentiny eto tsisy verina leteraray aza. Apetrako eo ampelatananay zany. Ary reto Jesosy malala ho ny mpanomponao izay iainy zany hafatra izany. Mangataka aminany aoka ny fanana masina ary tsahanao amin'isany tokantrano tsirairay avy, amin'ny fony tsirairay avy, mba ho mintsy hankatoy izany teny zany. Zay hintinay hanaradiana sy hanompo ana mandrakariva. Engane tompo samby hazo anjara amin'izany fampaherezana izay alefa eto, izay fampakiana izay alefa eto, satria ananany fanantenana tokoa ianao. Ary aoka ianao Andriamanitra, ny pastera zay hamelabetra zany teny zany, raha kofa mifanana masina, hanatanteraka izany hafatra zany, ary hampahery retina manay raha misy kivikivy, reradraraka, amin'izao fotoana zao dia anahampitraka izy ireo, anahampifalifaly izy ireo. Ary namanay zay mpanomponao zay hitonga ny vafoka firenena, raha kofa mifanana masina mba ho tanteraka solavrary izany voakasiky amin'ny firenenanay. Ary angatahaka aminany fitaovagna rehetra zay entinety raha kofa ny ranao mba tsy azony devola izay hitsongainy. Jesosy malala ho mba handeha soamantsara izany fitaovagna izany. Any telefoninay rehetra engane connexion tsy ho tapatapaka. Aoka ianao Andriamanitra toetra mitokantrano izay misy anay Jesosy malala ho. Apetrako eo ampelatananay izao vafoka izao. Ho anarery ihany ny voninahitra ary fiainana ho anay tsirairay avy. Izay mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Soratsika nanabavitsika rodinina tao anatin'izay vavaka matsiro izay. Dia makasitraka anao dia Andriamanitra ane amaly fitianao raha nabavy rodinina. Dia ny fahasoavan'ny tompony ho aminao dia misaotra indrindra tamin'izany fandraisanao anjara teto izany fa zaho matoko fa Andriamanitra manakay mpahasoavana ane tena hitany fiainanao Andriamanitra manakay mpahasoavana ane tena omba anao amaly fitianao ao anatin'izany asan'Andriamanitra izay nataonao teto izany. Androaniko moa tsika dia somary sembanandrahoana kely ihany ny fandarantsika satria androany dia namon'ny rainy ndranabavitsika Erikaraka izay mpiambana mavitrika eto amin'ny fandarantsika eto ary ny fiandarana andramboka izao miaky radio izay mivady izay mitarika eto miaraka amin'ny mpikambana ato anatin'ny gropy izay maharesy ny gropy vavaka fiambenana ary ihany koa ny mpiara manaraka ny fandarana rehetrarehetra izay manaraka antsika eto dia mampahery anao raha nabavy Erikaraka. Iteny amintsika androany ampahery azy raha misy teny avy any aminao any afaka ampaherezinao an'izany nabavitsika zany dia fotoana zao satria namon'ny rainy izy androany teo amin'ny faharoa amby fitopolo taonany na raha rehefa nandritra fotoana elaelany moa ny dadany dia tamin'ity androany ity nodimandry tamin'ny hariva teo koa dia mampahery anao zay raha nabavy Erika mahereza zay ny lahatra ny alanenina na ny fitsaboana ny antsika mbavaka teto ihany koa izy nefa taditio fa isika rehetra samy tsy maintsy andalo tsy maintsy hialy eto daholo ary isoran'Andriamanitra fa sady natafita zanaka izy no natratra ny teny fikasana 70 na 80 izy Mosesy ary dia tanteraka tamin'izany teny fikasana izany. Tsika dia tahaka ny tanimanga moa ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe moa ny tanimanga va afaka ilaza amin'ny mpanao azy fa inona ty ataonao fa ny azontsika tao
dia ny manaiky ny lahatra Andriamanitra ary koa manaraka ny tenin' Jesosy hoe hisaotra amin'ny zavatra rehetra tsika dia isaorantsika n'Andriamanitra nanomezana ny dadanareo nenay moa efa tamin'ny 2013 ny lasa sasany ary takandro mampionona tsy nahita ny dadany akory fa ianareo kosa tena nitahian'Andriamanitra hoe mbola nomeny an'izay fotoana izay nafahany niarandriarita aminareo tsy hoe nentina mbavaka izy dia hoe tsy maty fa nentsika mbavaka izy ary tadifa tamin'ny heritaona raha tsadiditsika tsara tamin'ny heritaona ohatr' zao dia tratran'ny covid ny dadan'ny anabavy antsika iny fa nentsika mbavaka teto ary tsy nanino tsy maty dia aty amin'ny heritaona ty ariana am'izay izy tonga ny fotoana niala teto izy satria dia tany fandalovany ty ary tombon-dalana ninazy fa tsika rehetra samy andalo eo daholo koa dia mampahery ny fianakaviana ary mampionona anareo tsirairay avy ihany koa ny teny fampianonana izay entin'olombelona moa dia ny sofina ihany no mety mahazo tsirony amin'izany fa tsy dia tena hampahery fa ny fanahy masin'Andriamanitra ane tena hiditra ao anatinareo le fanampampahery amin'izao andro manjomona izao mampamangy amin'ny fahoriana amin'ny fianakaviana manontolo dia aza misosika lelontsony tompoko ary dia ho lasan'izay ny ratsy rehetra Jesosy Kristy ilay balsame ambony karazana amin'ny balsame rehetra izy ane hikasika ny fonareo tsirairay avy amin'izao fotoana izao koa dia mahereza ranabavy ampitao amin'ny fianakaviana rehefa moa tsika anatin'ny Zoom dia mbola hifampahery aminao ny ankizy tsy andry ny ankizy mihitsy izay hidiranao amin'ny Zoom rehefa mba ahafahana mifampahery na dia mifammpahery tao anaty message tsika tanaty publication hafa ihany le mifampahery eo tsika dia mifampahery eo koa dia mahereza dia ho tsara levenana neny maty dia ho lasan'izay ny ratsy rehetra andeha ataontsika tiry anankiray ty amendrika an'izany fotoana izany tiry ty andeha ataontsika izany izy zany dia hiara iombona alahelo ary hiara ory amin'ny anabavitsika satria ny ten'Andriamanitra dia miteny fa miarah mifaly amin'izay mifaly ary miarah ory amin'izay ory dia andaontsika ny anjara birikintsika dia hitondra mbavaka azy tsika mba hahery izy ao anatin'izany isorako n'Andriamanitra rehefa fampiantso izay menadata amin'ny atoandro dia voraiko aloha ny message zany efa mbola tena eny an-dalana eny amin'ny lalana eny amin'ny autoroute mihitsy dia tena mbola tsy afaka nijanona mihitsy ny aloha fa tsy maintsy nisy fotoana vao mahita parkina dia hijanona ho hiantso anao efa nieritreritra hanomana teny be da be tomany be zao izy fa isaoran'Andriamanitra na efa nahery sady izy ary efa nijoro avombela izy fa efa nampaherezin'Andriamanitra izy nandritra ny tao amin'ny herinandro tao efa nampaherezin'Andriamanitra mialoha dia zany ny tombony amin'ny fivavahana ry havana malala koa dia mahereza ndao ary tsika anao antirity rehefa aveo moa aoriana antirity dia izy ihany koa ny toriteny anjala no mitoriteny nytoriteny moa dia efa tonga tamin'ny andro talohany izao dia rehefa koa androany na dia izy aza ny tokony hampaherezina dia hampaheretsika koa izy anatin'ny toriteny isika kosa hitondra mbavaka azy mahereza ndao ary ataontsika tirity Me
Alleloia, mahereza mahereza misaotra antsika rehetra amin'ny teny a, amin'ny teny mamy a fampaherezana zay atolotrareo azy a voarainy daholo reny a ary de za koa misaotra anareo satria tsy rery izy ary misaotra anareo satria tsika de fianakaviana ray eto a de tarakavy tsy havanana hoy ny teny malagasy ka zay didia marary a de mahafinaritra mahita firaisampo firaisan-tsaina zay ataontsika eto fa tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe fanarahana fandanina fa zay de mahatsapa mihitsy fa manana fianakaviantsika eto misy taloha efa ela be nisy fandarana zay mpanompon'Andriamanitra hatramin'izao mbola ao izy fa tsy hoe taloha efa ela be efa hatramin'ny ela be izy teo de ny anazy ny fiangonany a mahafinaritra be fa olona antitra be daholo ny ao. Ina mahatonga le olona antitra be? Ny ankabetsahan'ny olona ao a olona antitra be de gaga hoe ay tena fiangonana antitra zao ny tena marina nanomboka mbola tanora io mpanompon'Andriamanitra io de teo reo olona mpanaraka azy reo de le mpanompon'Andriamanitra zao efa antitra fa reo miara antitra aminy eo koa le olona mpiara-mivavaka de misy tanora be dia be ihany ny zanak'ireo olona reo fa eo daholo le antitra ny tiako holazaina de any andreo misy hoe family worship de nataony hoe family tena nataony hoe famille mihitsy nataony hoe fianakaviana mihitsy nataony hoe lasa fianakaviana ohatry ny fianakaviana ray mihitsy zao de fahakalala zao de miara antitra zany koa mifanerenay ary mbola tsy tonga Jesosy de hiara antitra eto tsika. Alleloia, eo am-pitsenanan'i Jesosy. Hotain'Andriamanitra misaotra anareo a hitravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika izay hoentin'ny anabavitsika Erikaraka izy nitondra tenin'Andriamanitra androany le olona nampaherezanareo teo satria nitondra ampahoriana fa izy kosa nefa de hitory teny androany a ampaherentsika rehetrarehetra andao ary a to de ampandrosoantsika izy a hitondra antsika zany tenin'Andriamanitra izany a am'izao a fotoana izao andao ary a mahereza daholo a de meno finaritra tahiny tompo ary a mihoana eo tsika rehefa zahako mamelabelatra mitory teny rehefa tahiny Jesosy daholo ary tsika. Tahiny tompo pastera de mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray a ny tenako izay tratra antso amin'ity arivo ity ato anatin'ny vavaka fimbinana. Ampifaliana ho andray ry havana ny hitondrako sy izarako ny ten'Andriamanitra amin'ity arivo ity ho antsika tsirairay avy a hoentsika hifampahery indray a sy akatsika lesona. Hijery ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny boky filazantsarany Marika toko faha 7 andininy faha 3 ka hatramin'ny faha 9. Marika toko faha 7 andininy faha 3 ka hatramin'ny faha 9. Raha efa niara-nay tamin'ny tenitsika dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ovakitsika ny soramandry ambony ny nanosorany ravehivavy amin'i Jesosy tao hatramin'ny Simona Boka. Amen. Andininy faha 3. Ary ny tany Betania Jesosy tao hatramin'ny Simona Boka ka nipetraka nihinana dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra nisy narda sarobidy indrindra. Dia novakiny ny tavoara ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Ary nisy ny sasany tezitra ka nifampilaza hoe inona no anton'izao fandanimpona ny menaka manitra izao fa azonao mety ho lafo tsy omby denari 300 iny menaka manitra iny ka omenany malahelo. Dia tezitra indrindra tamin'ny vehivavy ireo fa hoy Jesosy taminy avelao izy nahoana ianareo no mampalahelo azy asasony nataony tamiko fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva ary na oviana no tianareo hanaovana ny soa aminy dia mahazo manao ianareo fa izao kosa tsy mba ho eto aminareo mandrakariva efa nanao izay azony natao izy namonjy nanositra ny tenako anamboarany ahy aleviny izy ary lazaiko aminareo marina tokoa na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ny filazantsara dia ho lazaina koa izao nataondra vehivavy izao mba ho fahatsiarovana azy. Amen. Teto ry havana nisy vehivavy anankiray nanana toe-po miavaka satria raha nahitany Jesosy izy ny vahiny tao amin'ny Simona Boka tao hatramin'ny Simona Boka dia niazakazaka izy lasaingana izy nanamboatra menaka manitra nahita izany menaka manitra izany
tao anaty tavoara alabastara. Menaka sarobidy ty menaka nahidiny tao anatin'izany alabastara zany. Dia lasa izy nanantona an Jesosy. Lasa izy nanantona an Jesosy dia nahidiny tamin'ny lohan Jesosy izany menaka izany. Ty vehivavy ty rehefa nahafantatra hoe Jesosy dia ilay Mesia, Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofo tetỳ tany, zanak'Andriamanitra, ka mendrika memboninahitra, mendrika ny zavatra tsara indrindra, mendrika dirainy Jesosy. Ary ty raha vehivavy ty ry havana, rehefa nofonjen'i Jesosy dia natsapa fa tokony hanome zavatra tsara indrindra ho an'i Jesosy izy dia ty fihetsika ty ny hitany tena tsara indrindra. Ary fihetsika tsy hoe te hisehoseho na te hakasitraka, fa fihetsika tena hoe tamin'ny fitiavana, nafoy zavatra tsara indrindra ho an'Andriamanitra ty vehivavy ty ry havana, satria ny zavatra sarobidy tao aminy no nomeny an Jesosy. Za mino ry havana fa mety hoe io no mba fananana nananany tsara tao. Dia nafoy an'izany izy ho an'iza, ho an'i Jesosy. Lehibe zany fitiavandra vehivavy zany ry havana, satria hitany ny fahatsarany nataon'i Jesosy taminy. Teto anefa ry havana nisy toe-pon'olona hafa ny toe-pon'ireo mpianatra sy ireo vahoaka izay tafavory tezitra tsy mba nakasitraka an'izany zavatra nataondra vehivavy izany, fa nomononony hoe iny menaka iny tokony mbola lafo omby denaria 300, mbola afaka nomena amin'ny malahelo, mbola afaka nanaovana zavatra hafa dia hoe naninona no nahidina tamin'ny lohan'i Jesosy. Raha mijery ny toe-pony reto olona reto sy ny mpianatra sasany vitsivitsy dia hitako hoe toe-po tsy mahafoy ny zavatra omenan'Andriamanitra. Nefany raha maromaro ny reto vahoaka reto nahita ny fahagagana izay nataony Jesosy tamin'izy ireo, nahita ny zavatra nataony Jesosy ireo. Za mino fa mety efa nisitranony ary ireo. Za mino fa mety ray tamin'ireo efa le anisan'ilay nofokisany tamin'ny mofo 5 sy hazan-drano 2. Za koa mino fa na dia Simona Bokara efa nisitranony Jesosy. Nefa ry havana tsy mba natsapa ireo olona ireo izay nimonimonna niteny tamin'ity vehivavy ity hoe manao fandaniana be, hoe afaka mampitombo ny menaka iny Jesosy, afaka mampisy menaka Jesosy raha ilainy zany ho amidy ho an'ny malahelo. Jesosy ary ry havana tamin'ny tsy nahalohetra ry Petera dia nilaza ny Petera hoe ndana manjony dia tao anatin'ny vavany trondro no nakana ny vola andoavana hetra. Tokony tsapa ny mpianatra izany hoe vitan'i Jesosy no afaka manao zavatra ho an'ny malahelo, ho an'ny tsy manana, ho an'ny mahantra. Tsy tokony ho sakana ho an'ny mpianatra sy ny vahoaka teo ny zavatra nataon'ity vehivavy ity, satria zavatra tsara nataondra vehivavy. Ary mendrika an'izany Jesosy satria nanao tsara, namonjy antsika nge Jesosy, namonjy olona maro Jesosy tamin'izany. Nanafaka Jesosy, nanafaka ny demonia, nanasitrana ny boka, napahiratra ny jamba, nampinana olona maro, vahoaka maro, nampitombo ny mofo. Dia tokony mandinika ireto olona reto hoe zavatra rehetra dia hain'i Jesosy atao, ary izy mahay fahagagana mihoatra lavitra ny araky ny eritreretintsika. Dia teto ry havana hitan'i Jesosy amin'ny toe-pon'ny mpianatra sy ny vahoaka manodidina azy izany dia tezitra Jesosy ka miteny hoe avelao izy, nahoana ianareo no mampalahelo azy, asa soa no nataony tamiko. Hitanareo fa tena nanao asa soa ity vehivavy ity
tahaky ny asa soa nataon'i Jesosy satria ty vehivavy ty natsapana andray soa tamin'i Jesosy dia natsapa izy ny tokony anome soa, anao ny asa soa an'i Jesosy ary anome an'izany ampitiavana ho an'i Jesosy. Dia toriavana nisy fahafoizana zavatra tsara indrindra. Teto nisy fahafoizana tsy hoe amin'ny taitaitra na mpiaro sitraka fa tena hoe nafoy tamin'ny fitiavana. Raha tena tianao Jesosy dia mila mahafoy ianao, mahafoy ny fotoananao, mahafoy ny zavatra rehetra eo aminao tokony hafoinao an'Andriamanitra satria Andriamanitra tena foy ny zanany lahatokana amonjena ho asy ianao. Jesosy tena foy ny ainy ho antsika tsirairay avy. Na ny olona rehetra tato anatin'ity baiboly ty rangery avana tena foy tahaka izany Abrahama. Abrahama raha niteny Jesosy hoe raha niteny Andriamanitra hoe ilaozy ny tany rainao sy ny renao dia tena nafoy an'izany ny Abrahama. Nafoy an'izany Abrahama satria fantany fa Andriamanitra dia afaka manome be dia be azy ary Abrahama dia nanana fitiavana an'Andriamanitra. Tahaka izany koa ry havana i Abela dia nafoy fa natitra tsara indrindra zanak'ondry mifaha tsara indrindra tsisy kilema ny nafoy ho an'Andriamanitra. Atao inona? Atao fanatitra tsy amina hoe te azo sitraka fa noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Efa atao anatiny ny fitiavana an'Andriamanitra. Tahaka izany koa ry havana i Abrahama nafoy ny zanany Isaka. Ho atao inona? Ho atao sorona ho an'Andriamanitra satria tia an'Andriamanitra i Abrahama. I Mosesy ry havana raha niala tao an-dapa, niala izy nafoy an'ny lapany Farao izy noho ny fitiavana any Israely, izany hoe noho ny fitiavana an'Andriamanitra ihany koa ahafahany manatanteraka ny irakanana izay ampanatanteran'Andriamanitra azy. Dia tahaka izany koa ry havana i Jakoba raha niala tao amin'ny nandositra niala ny Esau sy ny ray aman-dreny izy dia tena nafoy zavatra be dia be izy ry havana satria nanana ny ampy Jakoba nefa ny hafaran'i Jakoba dia natory niondana tamin'ny vato. Nafoy zavatra rehetra Jakoba noho niraka antsin'Andriamanitra satria nanana fitiavana an'Andriamanitra. Izay efa tao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Tahaka izany koa ry havana ny mpianatra. Ny mpianatra dia nafoy ny fiainany, nafoy ny asany, nafoy ny havany, nafoy ny zanany noho ny fanarahana sy ny fitiavana an' Jesosy sy ny fanaovana ny asa filazantsara. Indrindra tahaka izany ny Petera dia nafoy ny aratony, nafoy ny fanjonony ary ihany koa nafoy ny sambokeliny atao iny ho ampiasainy anaovana ny asan'Andriamanitra noho ny fitiavany an' Jesosy izany. Raha tsy tao anatin'ireto mpaminany vitsivitsy mpianatra Jesosy reto ny fitiavana ry havana dia tsy afaka nafoy izy ireo. Efa tao anatin'izy ireo ny fitiavana an'Andriamanitra. Tahaka izany koa ry havany Maria rahavaviny Marta. Maria rahavaviny Marta vao nahitan'i Jesosy izy dia nafoy fotoana izy niaino ny tenin'i Jesosy. Tsy mba tahaka ny Marta ilay variana mikenikena, variana manao zavatra hafa fa tena nafoy izy nafoy ny tenany, nafoy ny zavatra rehetra hiaino an' Jesosy noho ny fitiavany an' Jesosy. Za rehefa te anontany ianao amin'ity arivo ity hoe inona nefa zavatra nataonao ao an'Andriamanitra? Inona nefa nafonao an'Andriamanitra? Fa miaraka amin'Andriamanitra ry havana dia mila fahafoizana zavatra rehetra. Tsy mora ny miaraka amin'Andriamanitra ary izany matetika mampiverin-dalana ny olona, izany matetika no tsy mampandroso ny olona satria tsy mahafoy. Ena io
fony io ary tsy fony kolokoloan'Andriamanitra na io fiainan'io arany na io asan'io na io fotoanan'io. Za ry havana tamin'ny mbola tsy tena nanarako an'ity fandaharan'ity dia miasa tamin'ny magazin moa ako. Dia izay miasa tsy maintsy miasa sabotsy foana tsisy hoe tsy miasa sabotsy. Dia rehefa miasa sabotsy izay tsy maintsy hoe miasa tapakandro eo foana izay na maraina na hariva. Dia rehefa miasa sabotsy foana izay dia tsy afaka ny hoe hitandrina sabata izany. Fa rehefa nisy fotoana elaela nanarako an'ity fandaharan'ity dia nanomboka resy lahatra. Ka za tao anatin'ny nanomboka nanarako an'ity fandaharan'ity dia congé parental. Ny conditionko amin'ny congé parental ny teneniko tamin'ny vadiko sy nangatako tao am-piasana dia herintaona ihany nefa ny droako 3 taona no tokony hanatanterahako an'izany. Fa rehefa nandray fampianarana teto ary havana rehefa nahen'ny toritenin'ny pastera no ny amin'ny fitandremana sabata dia tena resy lahatra ary havana. Resy lahatra ny hitandrina izany sabata izany. Dia inona no ataoko tsy miverina nandeha niasa tonga ny herintaona manaraka tokony hiverenako miasa dia tsy miverina ary havana fa nahapiako ny congé parental ary tapa-kevitra ako ny tsy hiasa ao amin'ilay fiasanako intsony satria raha miasa ao dia tsy afaka an'izany hoe tsy hiasa sabotsy izany fa na so za miala na so manaiky miasa. Dia inona ary havana tiako hatongavana an'izany nanana fahafoizana fotoana fahafoizana vola noho inona noho ny fitiavako ny fitandremana ny andro sabata noho ny fitiavako an'Andriamanitra satria sarobidy ny andron'i Jehova. Ka za indrindra ary havana ny tiako ampitaina amintsika hoe mafoiza ho an'Andriamanitra isika fa ny fahafoizana ho zavatra an'Andriamanitra ny sarobidy indrindra dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany mino sy matoky fa nampahery anareo izany teny izany dia fiadanana ho antsika izay mino. Aleluia. Amen. Amigos, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Hoje é um dia muito feliz para a nossa família. Comam e bebam todos vocês. Aproveitem o banquete. Ela veio se redimir dos pecados, só pode ser. Que esta menina está fazendo aqui? Ela é uma prostituta. Ela não era para estar aqui. Por que estão murmurando? Eles estão dizendo que essa mulher é uma prostituta. Estão falando a verdade. Então não poderia estar aqui. Eu não aguento mais passar as noites sem saber o que vai ser do novo dia quando ele amanhecer. Quase sem vida já não tenho mais prazer. Eu não aguento mais viver no mundo desprezado e sem amor. Por isso eu vim aqui e peço, ó Senhor, receba a vida deste pobre pecador. Como uma folha seca arrastada pelo vento, abandonada estou no mundo sem alento. Desesperada estou então
Deus pode permitir que uma pecadora lhe beije os pés? Se esse homem fosse o profeta que pensei, ele saberia que tipo de mulher ela é. Simão, tenho algo a lhe dizer. É mesmo? Diga então. 2 homens deviam a um credor. Um devia 500 moedas de prata e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Acho que o que mereceu o maior perdão. Tem razão. Vê essa mulher. Eu vim à sua casa e você não trouxe água para os meus pés. Ela, porém, derramou lágrima dos meus pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito e desde a hora que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Eu perdoo seus pecados. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Sua fé a salvou. Vá em paz. Haleluia. Misaotra betsaka ny anabavy Erika tsika tao anatin'iny toriteny iny. Haleloia. Dia misaotra betsaka fa tena mamy ny toriteny. Dia zay tena nankafy. Haleloia. Tena nankafy ny toriteny a. Dia mahafinaritra be ny toriteninao. Haleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra. Dia mitomboa amin'ny ositra, mitomboa amin'ny fahasoavana. Dia tonga avy amin'ny ambony indrindra dia ampiasain'Andriamanitra foana ny ianao. Mahafinaritra be le fitondranao an'ilay toriteny, le fanetananao, dia le fijoroana vavolombelona. Hitanareo amin'izany ilay olona. Henonareo tsara izy teo. Rehefa atao zany ny compte a, rehefa atao zany ny famotinana, dia nafony ny asany. Ho an'iza? Ho an'ny andramoka izao ve? Satria ny andramoka izao, tsy andramoka izao ny tompon'ny sabata, fa Jesosy. Nafony ho an'i Jesosy. Ny olona zao mitady asa. Fa ny anazy, nafony, ary za nefa teteny aminao, fa Jesosy ihany no niteny. Fa niza mitady hanavitra ny ainy dia avy zany, ary niza no vonamony ainy no ny amiko, dia izy ny azo an'izany. Dia omen'Andriamanitra asa tena mihoatra lavitra noho ny teo ianao a. Asa fahanao manompo azy satria hitan'Andriamanitra ny etaetanao. Fafoizana koa zany, ao anatin'ny fafoizana daholo zany. Ary havana malala. Mino aho fa raha ray an'izany lesona zany ny olona teto raha nabavy Erika. Dia nareo moa eto amin'ny gropy a, dia samy manamanana kely an'izay zavatra nafoiza daholo. Tsika rehetra nanana daholo e. Samy nanana zavatra foy arak'ilay tainy voatorisika tamin'ny tenandro ary mahavariana fa tamin'ny herinandro ity a, dia ohatrohatrany teo foana ny hodikodina ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra koa nefa no mamangy anareo tsirairay avy a. Andriamanitra tsy izay kory manome verseny ankizy hoe zao toriny. Fa samy manomana mihaino ny feo amin'ny fanahy masina any, dia mahavariana fa iny 3 androany zay mitovitovy teo foana ny toriteny. Ary dia za mino fa Andriamanitra koa miteny amintsika tsirairay avy. Dia atomboy indrindra aloha afoizo an'Andriamanitra aloha ny fiainanao. Haleloia. Haleloia. Dia manana anao fahafoiza, fahaterena. Haleloia. Ho an'Andriamanitra. Le sary video nalefako teo a, makasitraka anabavy Erika dia makasitraka anareo rehetra ihany koa, makasitraka azy satria rehefa fankasitrahana reny dia mampitombo azy a, mahatonga anazy a mbola androso indray a bebe kokoa noho ny teo aloha. Haleloia. Misy zavatra azavaiko anareo ty, mety mbola tsy fantatrareo angambany hatramin'izay. Fa io tantara io a dia tantara mitovy
indrony verina ary misy zavatra mahavariana ao anatin'ny tantara io. Tantara io ihany a fa olona roa samihafa misy itovizan'ireo vehivavy ireo ary samy ao anaty tranona olona roa samihafa mitovy anarana. Be dia be ny mpanompon'Andriamanitra ny mpitoroteny mampifamogaron an'io tantara io fa io tantara io dia tantara anankiroa. Tsy vehivavy anankiray a no nitondra menaka narda tamin'ny tavoahangy alabastara ka nanasa ny tongony tamin'ny ranomasony, indray namafa ny tongony ny volony ny tongo Jesosy tamin'ny volony, samy nanorositra menaka narda, samy hafa reo. Ny nivakina nabavintsika Erika teo izay samy motorika eto androany dia tao amin'ny Marika 7:20 ny nanosorandraha vehivavy an'i Jesosy tao an-tranon'ny Simona Boka. Dia jerenao tsara ty tantara ty safady indrindra ty tantara ty dia nitranga tao Betania tao an-tranon'ny Simona Boka. Tsara fantatsika fa ao amin'ny Baiboly ao misy ty anarana be dia be mitovy. Misy anarana, anisan'ny anarana be miverinao Maria zao ohatra misy, ao ry Maria Magdalena, Maria ren'i Jesosy, Maria fa zany Simona zany dia tsara fantatrao fa tena be dia be ny Simona ao anatin'ny Baiboly. Ty zao raha vakitsika dia tao an-tranon'ny Simona Boka. Fa raha mamaky an'ilay tantara teo indray tsika hitantsika le izy nisy somary sous-titré kely mantsy izy teo amin'ny teny frantsay le izy teo dia tsy niteny mihitsy fa aveo nareo hamaky an'le izy fa indray dia ilay tantara ao amin'ny Luka 7:5-9 iny tao an-tranon'ny Simona ihany fa tsy Simona Boka fa Simona Fariseo. Zay le vidéo kely nijerentsika teo zany tsy lainy tantarain'ny Ranabaverika tao anatin'ny ten'Andriamanitra. Iny i Maria izay rahavaviny Marta anabaviny Lazarosy. Fa le teo indray dia ilay vehivavy janga. Ary tsara fantatrao koa fa tsy Maria Magdalena ny vehivavy janga ao amin'ny Baiboly dia maintsy nilo amin'ny teny hoe Maria Magdalena ny vehivavy janga. Maria Magdalena ilay vehivavy nanaraka an'i Jesosy hatreny am-pasana. Ilay nisy fanahy ratsy demonia 7 izay nafahan'i Jesosy ary tsy nanadinany intsony. Fa ity indray vehivavy janga tonga tao an-tranon'ny Simona Fariseo. Fa dia zavatra mitovy ry havana malala. Mitovy ny zavatra nataon'izy ireo mahavariana. Mahavariana. Manomboka androany zany hoe aza afangaro intsony rehefa zavatra samy hafa fa mitovy. Ny anaran'ny lehilahy tompontrano mitovy, indray Boka indray Fariseo fa samy Simona. Ilay vehivavy indray Maria, indray ilay anankiray ty moa tsy fantatra mazava ny anarany tsy dia nisy anarana voalaza ary tian'Andriamanitra koa zany. Tsy voatery voalaza ny anaranao fa voalaza ny tenin'Andriamanitra. Fa Jesosy dia niteny. Fa ny zavatra izay nataon'ity vehivavy ty koa dia tsy ho adinono, ny anarany tsy voalaza. Alleluia. Ka le telo no andeha ho azavaiko kely ho vakiko iteny io aveo vakintsika ilay any Ranabaverika teo. Luka 7:7-9 nanatona an Jesosy nanatona ilay vehivavy mpanota an Jesosy tao an-tranon'ny Simona Fariseo. Ary nisy Fariseo anankiray nanasa an Jesosy hiara hihinana aminy ary dia niditra tao an-tranon'ilay Fariseo izy ka nipetraka nihinana arak'ilay teo mihitsy zany. Ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna. Ny atao hoe mpanota moa samy manana ny ota fa io no considéren'ny mpandinika Baiboly fa nijangajanga io vehivavy io. Fa le nanota nanandaingitsika nanota nanao nandainga ny solokolontsika nanota nanao zavatra maro nanota. Fa ny fiatsika izay nataon'ilay vehivavy nitomany. Mino aho fa tsy nangalam-pihinana ny ota nataony iny. Mino aho fa tsy nangalatra kofetany amin'ny fiasanana zao ny Fransa anankiray ny nataony iny olona iny. Fa raha tsy zany ohatrany tsy tena ampitomany azy ohatrany iny. Fa mino kosa tsika fa tena ota be ny nataony. Ary mahatonga ny mpandinika amin'ny teny hoe vehivavy nijangajanga. Fa mpanota aloha ny voalaza eto. Ary niditra tao an-tranony ilay vehivavy
mpanota tao an-tanàna io zany efa mpanota eo an-tanàna io fatadazy eo an-tanàna vonitra izy de fantatr'olona iny mpanota ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka ninona tao an-tranon'le fariseo de nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy ary nijanona teo ivohany tanilany tongony izy ka nitomany de nahakotsa ny tongony tamin'ny ranomaso ka namoaka azy tamin'ny volondohany de nanoroka fatratra ny tongony nanositra azy tamin'ny menaka manitra iny zany le vehivavy ray vehivavy faharoa le teneniny anabavitsika Erika teo soramandry re de nanosorany ravehivavy any Jesosy tao an-tranon'ny Simona Boka ary noho ny tany Betania Jesosy afantatritsika tsara fa Betania zany de tanànany Lazarosy tanànany Maria sy Marta ary no tany Betania Jesosy tao an-tranon'ny Simona Boka ka nipetraka niza de avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra nisy narda sarobidy indrindra de novakiny ny tavoara ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka ary nisy sasany tezitra ka nilaza tamin'iny ny antony zao fandaniana menaka manitra izao fa azo namidy ho lafo tsy omby denari 300 ny menaka manitra iny ka omena ny malahelo de tezitra tamin'ny ravehivavy izy ireo raha vakitsika ny Jaona toko 12 Jaona toko 12 ka ny andininy fa Jaona toko 12 ka ny andininy fa Jaona toko 12 andininy voalohany de zao ny zavatra nitranga ary rehefa enemana no sisa tsy tonga ny Pasika Jesosy de tonga tany Betania io zany le voalaza tary amin'ilay Marka ny vakindrana vavitsika teo ary rehefa enemana no sisa tsy tonga tany tamin'ny Pasika Jesosy de tonga tany Betania izay nitoeran'ny Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty de nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy ary Marta no nanompo fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-ninana taminy eto zany de voalaza fa teo Lazarosy teo izy miravavy ary Maria rehefa naka menaka manitra nisy narda sady tsara ny sarobidy lanjany ray rivatra de nanositra ny tongotra Jesosy izy ka namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno anitra ny trano menaka ny trano etsika mitovy olona samihafa ary mahavariana fa tao anatin'ny olona maro fa olona ray nanao an'izany tsy ny olona rehetra tonga teo akory hoe jery tsara Lazarosy tsy nanao an'izany i Marta tsy nanao an'izany ny olona teo Simona Boka tsy nanao an'izany le tariko Simona Fariseo tsy nanao an'izany ny olona teo isakafo ny alehany teo fa tsy nanao an'izany zany hoe tsy ny olona rehetra nanao an'le izy fa vehivavy anankiroa tsy nisy lalàna ao ny baiboly hoe de mitondra ianareo didy 100 ohatra na didy 500 de mitondra ianareo menaka narda ataovy anaty tavoahangy alabastara de vakio dia osory any tongotra Jesosy de fa fao amin'ny volonareo de ny ranomasonareo koa miara-nasana azy tsy misy didy zany tsy zavatra voatery atao zany ary tsisy nanao an'izany tsy bidy koa raha tsy nanao an'izany tsy bidy tsy hoe tsy nanao an'izany no de tsy tonga any an-danitra tsy marina zany na tsy nanao an'izany ary no tonga any an-danitra alleloia fa nanina ry zareo nanao an'izany zareo satria voavalin'i Jesosy ny fanontaniana Luka toko 7 le Luka toko 7 teo rehefa tonga zany vehivavy io ka nanaitra ny olona le izy menaka narda zany menaka sarobidy indrindra zany misy zava-maniry atao hoe narda de ny fakana izy io no alaina de manao moa zany ahodina ohatrany hoe fomba fangalana menaka ihany fa ny fakana izy io no ahodina tsy haiko zay fomba fanaovana azy moa na potehana na totona tsy za tsy mahafantatra fa io de mamoaka ilay menaka sarobidy indrindra atao hoe
narda sarobidy indrindra satria zao atsika raha mamaky any amin'ny tombokirany solomona solomona mahafantatra tsara zany hoe iny za menaka narda any amin'ny tombokirany solomona any amin'ny andininy fa tombokirany solomona toko voalohany ohatra tombokirany solomona toko voalohany ohatra andininy fa efatra andininy fa 3 sy 7 hoy tena andriamanitra ianao no sahany rininy amponga ambedanitra tsara vo sady misy kofera sy narda eny narda sy safrona verimanitra sy avozomanitra sy ny hazo misy ny didika azo manopofina rehetra miora sy hazo manitra mba amin'ny zava-manitra tsara rehetra narda loha larana narda sy ny safrona sarobidy ary solomona nato miteny mitantara zavatra mahafinaritra izy eto any amin'ny tombokirany solomona toko fa voalohany andiny fa 7 ry tompoko vaviavako ianao de ampitaiko amin'ny tsovaly vavoko mitarika ankalesiny farao mahatsara ny tarehinao reo voangy voatoy manendrika ny vozonao reo rado koa zany zavatra sarobidy be zany tena mara zany zany rado zany io zao voateny mba tsy fikira baibolina zafady tombokirany solomona toko fa voalohany andiny fa 10 mahatsara ny iro mampina mba mario ao mba mario amin'ny baibolinao io rado io mahatsara ny tarehinao reo voangy voatoy manendrika ny vozonao reo rado alleloia nefa rojo volamena misy voavola mibotsombotsina kosa nataona eo anao raha mipetraka eo amin'ny lataba ny mpanjaka de mamerivery tsara ny nardako alleloia alleloia inona zany zavatra teneneo narda zany hatrany hatrany mpanjaka narda zany zavatsarobidy de jerenao nge zavatra nitrangy any amin'ny luka toko fa 7 taitra ny olona rado zava-maniry fa rado firavaka rado zany ohatrany hoe ny atao hoe rado eny amin'ny vozonao de ohatrany hoe rojo izy de voangy de volamena de voangy de volamena de voangy de zay le rado zay zany le rado anisan'ny firavaka sarobidy marina zavatsarobidy mafina fa de mafola an jesosy hoe zany efa an jesosy izy ka de taitra ny olona satria zao natonga ny olona taitra zavatra tsy fahity zany menaka narda ohatrany hoe raisinao fotsiny mividy an'ireny parfum tsika lafo vidy misy karazana parfum misy eny amin'ny grande surface iny misy parfum mora kely reny 8 euros 10 euros de mahazo tsy reny le resahana fa le lafo vidy raisy hoe misy an'ireny parfum reny zao le lafo vidy be reny de jereny le nalitranony ary de iny vakina lafo vidy nanaitra ny olona le izy satria zao teto voalazanten'andriamanitra eto amin'le lioka na any amin'le marika de voalazanten'andriamanitra fa novakiny ny tavoary inona koa io tavoangy io tavoangy alabastara zany tsy tavoangina plastika zany fa zany tavoangy alabastara zany dia vita amina vato fotsifotsy sarobidy malemilemy zay de hitany le tena le miodikodiny ohatra le tsika le mpanao vato any amin'ny ara-malagasy reny de lasa mangany any be de lavanja efa misy fomba fanaovany azy de izy io sady malefalefaka ohatrany hoe reny tsy haiko hoe porcelaine na arcopale tsy fantatro dia saropady lafo vidy be io de fitondrana menaka sarobidy mihitsy io de izy na ny sarony ary spesial be satria vita amin'ny loko de iny loko iny no mitazona satria zavatra manitra de mba tsy mivoaka lay iny de sy lay fofona de jerenao tsara taitra ny olona
satria voalohany indrindra voatonga izy aka le menaka izy de mivakiny le tavoangy vakiny mety hoe ny lohany zany mivakiny tsy novoaintsony le sano fa mivakiny mihitsy ina ny hevitra zay tsy azo ampiasaina ntsony iny rehefa avy eo zay le izy ohatry miteny hoe jesosy any ampiasako an'itya de zay tsy hoe vity ty de mbola alaiko ny ambo de anaovako zavatra hafa fa ho an'i jesosy tiako tapitra de toka zany de tsisy ilana niny efa tsy ho an'i jesosy izy nanaovana le an'i jesosy izy zay ngereavany ty fiainatsika ty ny fotsika sokafo an'i jesosy jesosy rery aza asiana plasy ny iza ny zao fa jesosy rery alleloia enazy toe de natokany tsy na ny olona vany am'le vidina tavany fotsiny olona de fa kivy fihina ty atao inona ary zao fandaniana Andriamanitra voamely menaka ny laniny teo ozy ry Jodasy fa maninona zao fandaniana be zao tsika nge ozy izy tena tokony mba afaka navitana zavatra nge ino ozy izy fa maninona natao zao fandaniana be zao any amin'le Jaona toko 12 teo o Jodasy Iskariote anaky tavim-pianana ilay efa amadika azy nahoany menako iny tsy namidy denari 300 ka omena amin'ny malahelo ary izy nilaza izany tsy noho ny fiahiny malahelo fa satria mpangalatra izy sady nitondra kitapo ka naka zay tao anatiny ny endry Jodasy zavatra ozy raha io nefa zao de efa mivadika sifra ozy izy io hafa mihitsy io nazary mba mahazo amin'io reny le vehivavy ty ko tena io ve de ananina io ve de lanino amy tondro manao fandaniana tsy izy de taitra ny olona satria amin'ny olona tsy tokony atao zany fa ho an'ny reto olona anankiroa reto de tena tokony atao zany vavaliny Jesosy ny fanontaniana ho anareo izay manontany fa nanina ary reto olo reto ny nanao an'io fa nanina tokoa ary izy mirahavavy namodika tavoangy alabastara sy nandraraka menaka nahary tena lafo vidy teo amin'ny tongotra fa tsy hoe fananinina de zao ny valiny andiny faefapolo am'le Luka toko 7 ary hoy Jesosy namaly hoe Simona satria Simona Fariseny ny tsara zay raha tena mpaminany de tokony fantany fa mpanota be vehivavy io ka fantatry Jesosy nge zany mbola tsy niala tany antrano de fantatry Jesosy fa ho avy teo fantany momba an'io fantany fa mpanota io ary raha eo an-tanàna io lazainy olona mpanota mety ampahany fantatry ny olona fa hatramin'ny atsipiriany ny fahotany io fantatry Jesosy ny zavatra mety mba vitan'io koa tsara hitany Jesosy ny olona mety tsy mahita ny tsara nataony fa nio ny olona mpanota ny anaran'io fa ny Jesosy koa mbola mba hitany koa nisy tsara koa tao ary fantatry Jesosy ny toe-pony vehivavy io tsy Jesosy mihitsy ny ampianariny hoe ianona nge ohatry zao nge iny tantarany fantany nisany volondohantsika ary vo isany le mahita ny anatin'ny fo mpamantatra ny anatin'ny vo halleloia fantany tsy ny fariseo mihitsy ny ampianatra Jesosy hoe inge tsy fantany kory fantany ozy izy Jesosy enonao am'izay ty fanoarany ty ary Jesosy namaly taminy nanao hoe Simona manako lazaina aminao any ary izy lazao ary mpampianatra ao andiny fa raiky amby efapolo mba mario anatin'ny baibolinao ty fa tena zavatra degezabe ty nisy rola nanana ny mpanana vola anankiray nanana ny tompotrosatrosa zany ny ray nanana ny denari 500 ary ny ray kosa nanana ny denari 500 azafady ndray zany nanana ohatra andeha ataontsika ohatra akaiky ndray zany nanana 50 euros ndray nanana 500 euros ary raha tsy nanakaloha izy rola de samy navelany hoe sy eto any sy tazomiany raha fa tsy tazomiany fa tsy maninona ndray 50 euros ndray 500 euros sy nitenitsiko hoe anasorako 50 euros de ny ndray afaka fandray mbola misy 450 fa ny rehetrarehetra tonga de nafahana ny trosindana libre tsy nanako ninona tsony nareo de ozy izy Jesosy raha aminao izy am'ireo no tia azy indrindra izy am'ireo no tena manana fakasitrahana tokony atao sy ho tian'ilay tompotrosa de vovaliny Simona Fariseo le izy ozy izy hoe ataoko fa le ray namoizana be de ozy Jesosy marina levitra ary natsika ary ve mieritreritra de tsy mahita antsika marina ve zany raha ianao ve ravana nanana 50 euros
na fotsiny mety io zany hoe takzay 500 € no nalaiko tamin'iny fa nen'le 500 € tena tsy maintsy to de miteny andray de nampitoviny tamin'ny 50 € andray 500 € be zao ve raha ngano nalaiko tena fotsiny tena misaotra raha am'zay tena makasitraka tsy hitovy mihitsy nen'le 50 € fiafanenena takzay mba 500 na tonga de mijery hoe nen'io ve raha nga 500 de navoela tamin'ny fotsiny ny anazy 50 eny saotra ihany na de zany ary ingeranteramana naloha ry tsy de olona tamiko nandoany fa le ray tonga de mibabababa mihitsy o jesosy na fotsotrao saotra tompo za nge fantaitaina be ahoana ny andoavako an'iny raha mba 50 € za mijery olona ray 50 € ny azy tena vitany ange jesosy na za koa nange 50 € jesosy mety mahita kany fa 500 tena misaotra tsy voalohako mandrak'izay zany ny zavatra nitranga osisy jesosy efatra amby efapolotsika zao andininy lika toko vita andiny efatra amby folo ary jesosy nitodika nijerandra vehivavy ka nao tamin'ny simona hoe hitanao vehivavy io nihitra teto an-tranonao a nefa tsy mba nomenao rano anasaky tongotra akory fa izy kosa nakotsany tongotro tamin'ny ranomasony de namoaka zany tamin'ny volondohatry tsy mba nanoroka ianao fa izy atra idirako tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro ny lohako tsy mba nosoranao dilokory fa izy kosa nanosy menaka manitra ny tongotro ko am'izany de lazaiko aminao a voavela ny elombe fa be fitiavana izy fa zay voavela tamin'ny kely de kely fitiavana ao izy tamin'ny raha vehivavy voavela ny elokao zay ny valim-panontaniana riavana malala fa maninona ny misy olona mavita mamaky tavoangy alabastara ary mandany menaka narita nefa tsy tokony fanaon'ny olona zany ary tsy ny olona rehetra ny anao an'izany ka satria zao iny olona iny no mahafantatra ohatriny namono trosana fahana taminy ohatriny nytrosana fahana taminao reto vehivavy anankiroa reto de mitovy samy nanana zavatra sarobidy azo avy tamin'i jesosy raha tsy toe jesosy tsy nanana ny anadahany tena tiany itsony mary marita tsy natsapananao an'lay zavatra zay a marita zatra mikarakara fa mary zatra mandinika an' jesosy ary zatra matsapa hoe jesosy a eo ampandiniana anao ahako de matsapa hoe tena tianay anao ty alleloia raha tsy teo ange anao jesosy taiza monina efa ran'ny anadahako za jesosy a ngezabe ny zavatra nataonao tamiko tsy adiniko mandrak'izay jesosy nataonao tamiko ohatr'izany koa le vehivavy anankiray mpandrotany anarako jesosy tsisy rarino anay eo amin'ny olona e za jesosy raha tsy ianao tsy lasa olom-baovao ahy zao jesosy a menaka narita hoentiko amin'ny tavoangy alabastara ovakiko anao satria mendrika an'izany ianao ozy izy jesosy simona ohatsy ny tehiteny jesosy inona momba hisoranao anay ireo nge riavan'ireo vehivavy anankiroa resindreo nge mpianatra raha petera ny anontanianao fa maninona ianao a no tsy namaky an'io maninona tokoa ary ireo mpianatra io tsisy nanankiray tamin'ny mpianatra nanao an'ireo etsikireo e satria tsotra riavana tsotsotra daholo ny zavatra ny problème amin'ny mpianatra io tsotsotra daholo tamin'ny antson'ny jesosy azy ny petera re tsy fahazahoana trondrondray alina afaka miteny nge petera riavana lehilahy tsy boky eritaona e syndray alina ve no matavary de andeha fitsotro be ny andretolety niatra manainy fa nga maty petera raha tsy nahazo trondro nandritry ny alina ko inona ny amakiny menaka narita io riavana malala miankina aminao ihany io miankina aminao ihany io eloka be ve ny navelan'i jesosy taminao sa eloka kely fa zaho maly nitory taminao a jerovavolombelona tsy lalàna nge riavana manao sakrifisy zany tsy nanery atsika hoe manaova sakrifisy ary zay mivady raha nitsory an'iny amaly jerovavolombelona taminareo ary iny tsy toetranay hatram'izay a tamin'iny ihany a fa fiainanay hatram'izao a matsara fantatra aloha zay na de zao fiainanay izao hitanao isan'andro sakrifisy zao
ary ataony ampifaliana mbola manontany fa inona indray jesosy ny azo atao, inona indray inona ny anotarana ny asan'andriamanitra, inona ny azonay atao. Raha teo antsika aloha tsy mandeha nanomboka tamin'ny ariva teo fa misy olana any amin'ny sorsany mihitsy any amin'ny sorsany site web atsika mihitsy no misy tsy mety fa tsy avy aty aminay akory, ato aminay izy mandeha. Raha mbola tsy mandeha io afaka elera dia ataontsika en direct amin'ny Facebook indray, tsy olana zany, tsika tahin'andriamanitra foana. Raha ny teny andreny zay nanao sakrifisy ka tsy ny olona rehetra nge nanao an'izany araka ny teko taminao zay ihany nanao an'izay hoe ty tomobile ty omenay zay ihany fa satria nahoana ary ninonina zavatra mbola ataonay de ataonay amin'ny fo, tsisy miforce anay fa maninona reo tsy manome an'izao, tsy mila olona anao an'izany zay. Reto olo reto tsy nisy olona nytentany endany ianao maka menaka anadata avy anaty tavangana pastara de vakeo an' Jesosy, tsisy olona ny teny azy an'izany fa izy natsapa hoe mendrika an'izany Jesosy, mendrika an'izany Jesosy. Tsisy ny teny anabaverika mialahy ianao amin'ny asanao, izy ihany no natsapa tao. Tsisy ny teny anay mba manaovinareo fandarana amin'ny alina de mampahireza olona le tsisy ny teny anay an'izany fa isan'andro de mitondra menaka anary-dako zay manomana n'izao fandarana kely tsika zao ataonay amin'ny fo zao sao de verinao fa hoe ataotao fotsiny zao hoe tsisy atao de mitao mba anao fandarana, tsia ao amponay mivady zao fa tsara fantatrao, amponay menakavo kely hatramin'ny zanaka kely indrindra enitaona iny mahafantatra efa taona iny mahafantatra hoay efa nao fandarana papasy mamao de mionona ny ankizy de tsisy manelingelina na ny anay na ny zanak'ary mahafantatra hoe tokony atao zao. Alleloia. Fotoana mivavaka zao tsy misangisangy amin'ny pampaloha zay mivady ao amponay antenenay anareo fa sady tsara milaza anareo fa efa tsy ho ela indray tsika de isan'ilay 10 andro tsy misy fandarana. Isa-taona moa tsika misy an'iny foana hoe mba makaina kely sy menakavo kely de eo amin'ny 10 andro eo. Tamin'ny herintaona moa ohatry ny tsy androtsika izy de nataontsika herinandro fotsiny fa mba misy an'izay 10 andro zay mba angalana aina kely angalana sofla kely mba mandeha vakansa kely miarasa satra kely de mety eo tapatapaky ny volana juillet na tapatapaky ny volana août voalohany eo de misy an'io 10 andro io tsy eo anatsika eto fa mba makaina kely izay menakavo kely fa na misy rehefa misy an'iny malahelo zay zay koa mba malahelo nefa nitanareo koa ny ankizy tsy maintsy mba omena mba fotoana kely mba hoe rahany fianakaviana fa na rehefa anaty vakansa zay malahelo efa zatra hay malahelo fandarana zany tsy maninona ao amponay zay nge toryavana mamaky menaka ala mamaky tavoangy alabastara misy menaka anarda isan'andro hoe amin'ny fifaliana tsisy lalàna an'izany fa zay mahafantatra fa tsy 50 euros tsy denari 10 nafahana taminay fa denari tsy 500 kory ary tsy 500 fa mety tsy fantatra denari firy. Alleluia, alleluia. Ndry ao fa izahantsika atao 7 andro izahantsika eo fa miankina amin'ny toerana le anay ihany mantsy le izy ny tena marina de ozy Jesosy hoe na rovina anisan'ny cadeau be an'ity vehivavy ty reto vehivavy anankiroa reto. Hoy Jesosy any amin'ny Marka 7:12 teo rehefa nomenimena tao ny olona de zao ny tenen'i Jesosy hoe avelao izy nahoana nareo mampalahelo azy, asa sony nataony tampoka fa ny malahelo de eto aminareo mandrakariva ary naovinona ny tianareo anaovana soa aminy de mahazo manao nareo fa za kosa nge tsy mba ho eto aminareo mandrakariva efa nanao zay azo natao izy namonjy nanositra ny tena fanamboarany alevina izy. Hitanao entin'i Jesosy mandra maty ary mandra-pahavelony mihitsy koa ny hetsika zay nataony ty vehivavy ty ary zao ny tena tenena ty ny cadeau be an'ity reto vehivavy reto na i Maria tao amin'ny tranon'ny Simona boka na lay vehivavy janga tao amin'ny tranon'ny Simona fariseo de tiany cadeau de zao efa nanao zay azo natao tamiko izy namonjy nanositra mba namboarana 9 Marka 4:12 mba mario am-baibolinareo daholo ho anareo rehetra zay mafoy eo amin'ny asan'Andriamanitra mafoy ho an'Andriamanitra de tiany cadeau ary lazaiko aminareo 9 amin'ny Marka 4:12 naiza amin'izao tontolo zao no hitoriana amin'ny filazantsara de ho lazaina koa izay nataon'ra vehivavy zao mba ho fatsiarovana azy.
nay nanoratra ny tantarany nay nanoratra ny anarany tao anatin'ny tantaran'ny baiboly tao anatin'ny tantaran'Andriamanitra araka ny fanlazaina dia tsisy boky ombony fagagana ataon'i Jesosy fa mahavariana voasisika tao anaty famitinana farak'izay famitenana ny zavatra vitan'i Jesosy ny anaran'ireto vehivavy reto ary ozy Jesosy ho tsaroana foana na roviana tadidio ry havana ny zavatra ataonao an'Andriamanitra zany ho tsaroana foana na roviana naiza na roviana za teny anao androany maherezy ianao fa io fiainanao io dia fiainana ho tsaroan'Andriamanitra foana zany ny zavatra ataonao an'Andriamanitra zany raha vaverika ezabe zany tehirizo hatramin'ny farany fa maromaro ny olona atao amin'ny baiboly tao olon-tsotra takandro Maria Magdalena araka ny teniko taminao teo voasoratra tao izy nisy fotoana nitory an'izay Maria Magdalena zay dia voasoratra tao izy na dia olona tsotra zay Maria Magdalena any raha nilalovan'i Jesosy indray mandeha fotsiny délivren'i Jesosy indray mandeha tamin'ny démonie fito nahazo azy tsy nafoian'i Jesosy mandrakizay fa voasoratra tao ny anarany satria maninona satria be fitiavana izy satria natsapa izy fa nanaovana zavatra ngezabe dia indro izy fa tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia natsapa izy hoe za Jesosy tsy tokony ohatr'izao fa nefa nataonao ohatr'izao noho ny fahasoavanao ka dia isaorako ny anaranao zany raha misy olona eto androany te hakasitraka an'Andriamanitra hoe tena za Jesosy za le dimanjato dia nare dimanjato dia afaka miara-mira amiko ianao amin'ity androany ity dia teny hoe Jesosy nahoana moa tsy hakasitraka anao nahoana moa zany tsy hakasitraka anao satria zavatra lehibe loatra ny nataonao teo amin'ny fiainako raha za manokana ry havana malala dia raha mbola velona koa ny haiko dia hiezaka foana hitondra menaka narda entiko amin'ny tavoahangy alabastara ary Jesosy rery ny amakiko an'io raha mbola vitako mbola manana fofinaina dia anao an'io mba tiako za tsinitsinina ity mba ho tsarovanao an-danitra ny zavatra zay nataoko ianao io koa teny hoe za koa Jesosy mba te ho tsarovanao amin'ny zavatra zay ataonao amin'izay ataoko ao an-danitra ao ataontsika tira mahafinaritra be tia ho voninahitra Andriamanitra dia vavakantsika ao aorianan'izany mahereza daholintsika rehetrarehetra tahiny tompo ianao Alleluia. Saiko ny angina fa tena resinao lahatra hoe zaho mamenatra ireo heloka sy adalana natao ity aho matsapa ny fitiavanao ay mamay ny fitsapana Jesosy mamay ny fitsapana manaikao zay no larana anefenao ay kisarako anao indrindra tompo nahoana mo tsy akasitraka fa ny fiainako dia avy aminao nahoana mono tsy anaikao fianao no nato izao ay ekeko tsy sarasalana ny tantananao ay ekeko izany fa ny fahasoavanao nato izao ay rehetra te hakasitraka hitondra menaka narda iaraka amiko anatin'izany izy zany Halleluia dia teny hoe tompo amen tompo ny andro mahory mavesatry indrindra no lalovako mafy ny fisarana maolombelona ny fisarana aminy maolombelona nefa nany ono fagagana na zany aza tompo tsy toa na zany aza tompo tsy toa manaiky azy Jesosy manaikao zay no larana ka ny andro komaly ny apitsy androany inoko foana favy aminao eo ary nahoana mono tsy akasitraky tsika
aiza menaka alapastara tavagny alapastara menaka nata sotra Jesosy Alleluia fiaraonato izawai ekeko tsy sarasalana ny tantananao ai ekeko izany fa ny fahasoavanao nato izawai manay ny fitsapana manakao zay no lalana anefenao ai isorako anao indry endravana malala mino fa raha efa nisy zany izy zany tamin'izany andro zany dia mbandiran'izany koa maharisy ilay vehivavy antenina anao hoe nahoana moany tsy akasitraka anao Jesosy fa soavanao angeny natoy izao ay ianao aneny natoy izao ay ry havana malala ny zavatra ataon'ny olona amin'Andriamanitra dia hetsika samy hafa daholo ary Jesosy mahafantatra an'izany arakaraky ny natao azy ihany no amaliny raha za manokana tsapako hoe mbola tsy ampy ny zavatra ataoko an'Andriamanitra raha mieritreritra ny zavatra izay nataony teo amin'ny fiainako sy ataony hatramin'izao tsika miteny izao hany ka ny fiainana izy tsy Andriamanitra fiainana mianakavy kely miaraka amin'Andriamanitra dia tena fity mifamaly manonitra ny vitany hatramin'izay nefa koa izy koa tsy manaiky fa raha misy zavatra mba kely na dia kely indrindra mba atao aza dia ino koa izy fa mamaly fity dia izay koa nefa mahazo an'izay valim-pity izay dia ohatry ny tianao mihoatra indray dia tantara-pity tsy mety tapitra ravana ary raha izay manokana tsy ampino anay zany izay hiverin-dalana izany satria variana amin'ny famaly fity amin'Andriamanitra izay ary misy foana ny saorana an'Andriamanitra Andriamanitra koa mba zay kely dia kely mba vita eo dia renay hoe misy fankasitrahana mianara ianao mamaly fity an'Andriamanitra tamin'izay vitany taminao ry havana mianara ianao mamaky tavoangy alabastara misy menaka anary-tao an'Andriamanitra fa raha nataon'Andriamanitra taminao ry havana malala tsy voavidy volana izahany izy mirahavavy no sandaina vola ry havana ny faty-antoka ny ratsy teo Jesosy dia fatany fa tsy voavidy vola araka ny teko taminao ny petera mety mbola misy vidina trondro indray alina azo calculena nge ry havana malala fa ny andretolo reto ainy ny anadahany ainy no seka nanefa ary ozy izay Jesosy tsy vidin'ny haiko akory ty
ary reo olo ireo nanao an'izany dia mbola fantatra fa nieritreritra hoe Jesosy kely dia kely ny vita kely ny vita fa tia ny takatra olo nahandro takatra, tia ny tratra, tia ny vazakako Jesosy nefa Jesosy ny teny hoe ho tsarovako mandrak'izay ny zavatra ataonao, voavela ny elokao. Halleloja. Misaotra Jesosy, misaotra anao zay Jesosy tamin'ity androany ity, misaotra anao zay satria voatory teto ny teninao, misaotra ny amin'izany teny mamy zany Jesosy, misaotra satria voarainay ny afatra Jesosy, ary tena marina tokoa fa tsy misy lalàna ao amin'ny baiboly ka miteny hoe mandraraha menaka anarida amin'ny tongotry Jesosy ianareo, ary tsy betsy zay raha tsy manao an'izany fa zay Jesosy anao satria zay mahafantatra ny tombam-bindiny ny famonjena zay nataonao tamin'ny fiainana. Raha zay menaka anarida ve Jesosy ianao azaina na fonao mba ahavonjenanay, ahavelomanay, dia mbola te anontany le zay hoe aiza indray ianao ankehitriny fa amaky menaka anarida indray zay, amaky tabangy alabastara ho anao ary ho anao rery ihany. Ny olona amin'izao fotoan'izao Jesosy betsaka mekohaka eo amin'ny Satana dia manoroka ny tongotry Satana, dia manompo any devoly sy Losifera. O Jesosy zay tsy miala aminao mandrakizay, ianao dia ianao. Misaotra Jesosy, misaotra tamin'ireo zay vitanao fa raha zay tsy havaly, tsy ho voavalinay mandrakizay zany, fa akasitrao zay vitanay Jesosy fa ianao malala fa vokatry ny fonay, vokatry ny fonay tsy andrasanay tambony aminao satria efa azonay melony anay, fa ny antsika tantara-pitiavana Jesosy fity mifamaly Jesosy ary tianay ianao. Misaotra Jesosy, tera ny aja ny saotra sy ny voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Betsaka ny tsy voalazako raha ny tiako lazaina betsaka Jesosy, ianao malala tsisy miafina aminao ny atao anatin'ity foko kely ity, fa fitiavana ngeza be ho anao dia manoroka mamy anao zay Jesosy manoroka ny tongo masinao zay Jesosy dia raha misy fotoana latsaka ny ranomasonay dia alatsaka eo an-tongotrao zany. Misaotra Jesosy. Dia vorisy Satana fatra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo anaty litera ray tamin'izay voatory teto azandroany, ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Misaotra Jesosy. Halleloja. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao, mpanosika na vavintsika Berta ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Teny tompana vavy Berta. Karen tum pastera, karen tum paskarehety. Yara ivavaka risy. Ry Andriamanitra rezany kafanahy masina tsara indrindra mbola faly misaotra anao zahay. Misaotra tompo Andriamanitra noho ny fotoana izay efa nomena ho anay. Amin'ny toriteny Andriamanitra izay mitondraina ny mpanompo vavinao ary mivelabelary ny mpanompo laninao za. Tsy hainay Andriamanitra tsy saotra anao satria miteninao za. Tsy hainay Andriamanitra tsy saotra anao ny fitiavanao anay no nandrenesanay izany teny masina izany. Engane Jesosy ny teny izay nampitondraina izy ireo tena ho fantoka, tena ho latsaka ao anatin'ny fony tsirairay avy izay miatrika izao fandaharana izao. Ary hanana fahatokina zahay Jesosy tsy manana andriamanikafa Andriamanitra fa ianarery ihany no hampiheranay ary hamoizanay ny ainay ary indrindrandrindra hanomezanay ny tena bebe kokoa Andriamanitra hatolotra ianao mandritra ny androm-pivelomanay rehetra. Ary amin'izao fotoana izao Jesosy malala mivavaka ho an'ny firenenay. Tsy misy miafiny amin'ny tompo Andriamanitra izany firenenay izany. Mbola maty Jesosy izay mbola tsy mahalala ny famonjena izay efa nataona tamin'izany firenenay izany. Izay mbola manao tsiaraka ny sitrapona tompo Andriamanitra indrindrandrindrany amin'izao andro amboany Andriamanitra
izay manao ny firavonany amin'ny zavatra izay tsy araka ny sitraponao noho ny amin'izao fahazahoana ny fahaleovantenan'i Madagasikara Jesosy. Atao voatsapany famonjenao izany firenena izany. Atao voatsapany fitiavanao izany firenena izany. Andriamanitro, ary mamindafo aminay ianao. Manela ny firenena Jesosy aho. Manela ny vahoaka malagasy rehetra Andriamanitro, ary efa visainsaina ny amin'izany fitiavana lehibe izay efa nomena ny amin'izany firenena izany. Izay nazahoana izao fahalovantena Andriamanitro, tsy hainay Jesosy aho ny tsy sotranao. Satria maro ny zavatra rehetra izay famafany amin'ny firenena Andriamanitro. Indrindrandrindra izay mbola tsy anatin'ny fanompoananao Andriamanitro, izay mbola manao ny fahazarana ny amin'ny fanompoananao Jesosy malala amin'izao andron'io izao. Entinay eo an-tongotrao, afonay Andriamanitro ny fonanay rehetra rehetra, ary tena hifantohanay eo anatrehanao. Indrindrandrindra izao sabata masina izay fanapatapahana ny asan'maizina rehetra Jesosy dia entinay eto an-tongotrao izany. Raiso Andriamanitro izany teny, mivadoka izay hasandatray na dia tsy mendrika hiantso ny anaranao aza izahay. Jesosy tsy malala mino anao izahay. Mila ny fanatrehanao izany firenena izany. Matoky anazy izahay Andriamanitro fa ianany homba sy hantana, ary tena hanome fiainam-panahiny amin'izany firenena izany mba tena hatoky anao. Iray tao anatin'ny fontsirairay aby ny teny masinao izay aposika ny fanompona rehetrarehetra isanandro isanandro Jesosy aho. Misaotra reo, misaotra fanahy masino. Halleluja. Amen. Halleluja. Tahin'Andriamanitra ranabavy Berta, misaotranao indrindra tamin'ny fandraisanao anjara, tamin'ny vavaka izay natao androany. Andriamanitra ny hamaly fitianao. Dia mankasitraka antsika rehetra koa nahatrany anao hatramin'ny farany, ary dia miarahaba antsika malagasy ny amin'ny rampitso izay fetim-pirenentsika. Dia matoky sy mino ary avana malala fa ho tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra, ho tahin'Andriamanitra ny malagasy mahazo ny anjara masoandro ny rapitso amin'ny 7 maraina. Dia miaraka eto tsika miaraka amin'ny rahalahy Jonathan ao anatin'ny commencement akira sy ny famitinana ny toloteny rahantsika amin'ny rahalahy Tojo dia manasanao sahady ary rapitso ihany koa amin'ny ray ora sasany dia tonga eto mampionina miaraka amintsika ao anatin'ny fitoam-bavaka izay mivady sy ny toloteny ihany koa. Araka ny tolotentsika tamin'ny terinandro ity dia manasanao anatrika an'izany sabata izany andramboka izao fa tsara Jehova. Mamy fotoanao rapitso tsy mandeha moa ny radio antsika nomboka hariva teo olazaina ihany tsika rehefa tonga amin'ny fotoana andehanany dia samy tahin'Andriamanitra tolotra antsika rehetrarehetra amin'izao fitim-pirenena izao itirity marana antsika ny fotoana amin'izao anio izao dia tahiny tompo mametraka ny veloma mandram-piainao misaotranao nahatra ny hatramin'ny farany ho an'i Jesosy ny voninahitra. Halleluja. Amen. Izahay parumpuna mamiagami si bitalau mafiane zao yainanaisa yalangana fafutonaniza itundrana fiaina mavau kani mutamange sanai baba aminyanarana baume saya jara maswantu nai zapari dufikwanike nutafita aminiza Jesus umabelahan sinifireleku itanau ni majuana kane felicitaka eja eteku mapianaru ama yakina mina fayana leria makenana yama Kasifika lamuna tumbo na mandigo na chan mira chanuma
tompo daholo ary a. Amen.